iny ary miaravantsika menakavy amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta indray afaka mionaso indray isika ao anatin'izao fandarana revay biblika izao. Miaravantsika menakavy no mitombonary-pahavelomana nomeny ilay naharin-lanitra sy ny tany atsikako dia mifanambony isika izay vonina mandrakariva ampahafantatra izay mba nampahafantarany Jesosy Kristy Tompo anay ary nareo dia tsy tapaka ihany koa manaraka n'izao fandarana izao dia mifampisaotra eto izany tsika menakavy ny amin'ny fafana miaraka hatrany eto amin'izao fandarana izao. Tamin'ny fandarana teo aloha teo dia najanontsika tao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy Tompo tao amin'ny filazantsarany Luc izy iny raha naraka ny fandarana teo aloha teo nareo toko fa 17 filazantsarany Luc toko fa 17 nanazavatsika moa ho anareo izay sambany zany mba mahitan'ny fandarana ihany koa dia nanazavanay ny fomba fijeriny Jesoa aty amin'ny testamenta vaovao ny antsoina hoe fandoavana mpafolo-karena sy ny toe-tsaina toe-po ananan'ny olona rehefa afaka mandoa ampafolo-karena na dima izy aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana. Dia najanonay ho anareo izay sambany zany nanaraka ny fandarana zao ho atsika efa mpanaraka ny fandarana dia najanontsika teo amin'ny Luka toko fa 17 dia ny andininy fasivy ka hatramin'ny andininy fa 17 ny fandarana teo aloha teo. Io Luka toko fa 17 andininy fasivy ka hatramin'ny 17 io anareo izay sambany zany mba miaraka aminay eto dia mampafantatra ohatr'izao ny toetran'ny olona rehefa izy tenany matsapa hoe navita ny sitrapon'Andriamanitra araky ny fahatsapany ny tenany. Zay zany no zavatra hitantsika tao amin'ny filazantsarany Luka toko fa 17 andininy fasivy ka hatramin'ny fa 17 io averika any natsapa izy fa navita ny sitrapon'Andriamanitra araky ny fahatsapany ny tenany fa tsy araky ny fahatsapan'Andriamanitra satria izany mihitsy ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny moa ho an'ny olona izay mieritreritra mahavita zavatra mihoatra noho ny sasany eo amin'ny famponan'Andriamanitra sy eo amin'ny azakazaky ny asan'Andriamanitra dia mieritreritra ny olona hoe vitako ilay sitrapon'Andriamanitra satria nanao an'izao nanao an'izao nanao an'izao dia izay toe-tsaina izay no nentin'i Jesosy ato amin'ny filazantsarany Luka toko fa 17 ka ity fanoharana nataon'i Jesosy ato amin'ny filazantsarany Luka toko fa 17 ity mivakitsika teo amin'ny andininy 13 andininy 13 zany dia hotoizatsika kely etsy amin'ny andininy 14 hoe raha izay zany no nolazain'ny olona mieritreritra ny tena no mavita be mihoatra noho ny sasany eo amin'ny asan'Andriamanitra na eo amin'ny fivavahana dia inona kosa ny navalin'i Jesosy na hoe inona ny lesona ampianarin'i Jesosy atsika ao anatin'ity fanoharana ity. Dia toizatsika eo zany ny fandarana amin'ity anio ity. Alefa Luka toko fa 17 andininy 14 hoy Jesosy zany lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandatra. Iza le nanamary-tena teo anatrehan'Andriamanitra, iza le nanandra-tena teo anatrehan'Andriamanitra. Mazava ho azy raha vakitsika le fanoharana teo amin'ny fandarana teo aloha hoe Luka toko fa 17 andininy fasivy ka hatramin'ny 17 ity dia nisy an'ilay lehilahy anankiray nivavaka tamin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 19 vavaka tamin'Andriamanitra ilay fariseo dia hoy ny fivavahana nataony hoe misaotra anao fa tsy mba tahaky ny olona sasany izay mpanao akeriny tsy marina jangajanga na tahaka io mpamory etry io azy olona fariseo zany dia tatarainy daholo ny asa-pahamarinana rehetrarehetra nataony akoatran'ny hoe tsy mangalatra izy manao ny marina izy tsy mijangajanga izy tsy mamory etry izy satria tamin'ny vanim-potoana Jesosy tsy mpamory etry dia anisan'ny asa tsy tiany olona indrindra satria mpanambakambaka olona filazantsarany
liko ambadika any amin'ny zaka iosy moa maneho an'izany tsy fitiavan'ny olona ny mpamorety zany tamin'ny androny Jesosy. De mifaly indroa isan-kerinandro manao jeûne mandoro fafolon-karena amin'izay azoko rehetra. Zay zany ilay tolombavaka nentin'le lehilahy anankiray antsoina hoe Fariseo teo anatrehan'Andriamanitra. Mieritreritra navita zavatra mihoatra noho ny sasany. Tonga kosa le mpamoretra lay ala ny fiarahamonina, tonga le mpamoretra ala ny fivavahana jiosy tamin'izay vampitony zany le eritreretin'ny olona tena vetaveta eo amin'ny fianam-piarahamonina satria ohatrany hoe mizaozao. Tonga mpamoretra eo Jesosy de nivavaka tamin'Andriamanitra. Zany lehilahy zany kosa raha nivavaka de tsy sananatona teny amin'ny tao tempoly akory, tsy saniditra tao anatin'ny kianjan'ny tempoly fa teny lavitra eny. Satria fantatsika tsara fa araky ny ozona, araky ny ozona ino tsara zany le teneniko Erema. Satria ndra misy miteny ray mantsy ny mpampianatra baiboly araky ny tsodrano diniatsika daholo zany araky ny ozona nataon'ny Solomona rehefa nanokana ny tempolony Jehovah izy. Erema amin'ny teny hebreo zany le tiako tenenina ozona io nataon'ny Solomona rehefa nitokana ny tempolony Jerosalema izy. Dia nanomboka teo ny zanak'Israely rehefa mivavaka zany tao ambadiky fanokanany Solomona ny temple io, de nisy teny navoaka ny Solomona teo hoe rehefa mivavaka ny Israelianina ka raha tsy tonga ny Jerosalema de manatrika an'ilay tempoly fotsiny any amin'izay toerana misy azy rehetra de manatrika ny tempoly. De raha hitatsika tamin'ny vanim-potoanany Daniela ohatra rehefa babo na andevo exilé zany tany amin'ny tanin'ny Babiloniana ny jiosy de tsy afaka mivavaka tany Israely mazava ho azy tany Jerosalema dinina fotsiny nataon'ny Daniela. Mivavaka izy de miondrika manatrika ny Jerosalema. Io vokatry ny ozona ny teneniny Solomona io tamin'izy nitokana ny tempoly de tsy maintsy mitodika ny Jerosalema daholo ny olona rehetra mivavaka. Ary n'am'izao vanim-potoana zao ary moa zay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy arak'izay lazain'ny bokin'ny Apokalipsa na ty Madagasikara io na any Cameroun io na any Ouganda io na any Europa io na any Amerika io, satria tsy eto Madagasikara ihany tsy inona no malaza ity lay hoe milaza ny tena hoe jiosy zay fa eran-tany ary amin'izao vanim-potoana andrenesantsika ny fandarana amin'ny televiziona zao moa any Afrika de be mihitsy ny communauté juif na communauté kristianina sasany mitokony manao grève eny an-dalana de miady hevitra hoe Jesosy tsy jiosy zany fa afrikanina de mainty hoditra. Zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao ka tsy ndriky tsara fa tsy eto Madagasikara ihany no misy an'io événement io laza ny tena no jiosy kanjo tsy izy. De reny olona ray zany rehefa mivavaka na ny Cameroun izy mivavaka na ny Ouganda izy mivavaka na Sénégal izy mivavaka na Maroc izy mivavaka na ty Antananarivo izy mivavaka na ny Madagasikara izy mivavaka de mitodika any Jerosalema. Zay zany ozona ny tenen'ny Solomona zany zay hoe tsy maintsy mitodika any zay vao mahazo valim-bavana. Fa Jesosy Kristy Tompo Nazareta teneniko tsara fa ao amin'ny filazany tsara ny mamaky Luka moa tsika Luka 20:20 de ao filazany tsara ny Luka 1:20 Jesosy miteny tsara mihitsy hoe izy lehibe noho Solomona. Lehibe noho Solomona. Dikan'izay manana fampianarana momba ny fivavahana zany ty Jesosy Kristy Tompo Nazareta ity le lehibe noho Solomona. De ny atsika moa fomba vavaka ny arinany hoe mbola mety zany fivavahana hoe mitodika makany Jerosalema zany. Fa fanao teo amin'ny jiosy zany le hoe manatrika ny tempoly fotsiny na tsy tongany ary ianao. De ty le mpamoretsy ty tsy sanaka eny amin'ny tempoly fa nijanona teny lavitra eny izy. De nanatrika fotsiny an'le tempoly izy, le fitoerana fivavahana. De hoy Jesosy amin'ny 9:13 tsy nety ny andrandra ny lanitra koa izy fa nitiatratra izy ka nanao hoe Andriamanitra mamindrafo ho amiko mpanota, mamindrafo ho amiko mpanota Andriamanitra. Zay vavaka natao. Izy ary no amarinina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Lay ataontsika ao anaty fonoteny hoe le olona maty tiambo hoe mavita be de be amin'ny asan'Andriamanitra ve? Hoe mandony ampahafolon-karena amin'izay ananako, mavita mifadianina, tsy mijangajanga, tsy marina, tsy zavy no amarinan'Andriamanitra. O Jesosy zay manetry tena no asana. De o Jesosy no amarinina reo olona ty ilay lehilahy mpamoretra
tsy mpandoam-pahafolo-karena io fa eo anaty an'ilay naharylanitra sy ny tany de marina kokoa izy no lay mpandoam-pahafolo-karena satria le mpahafolo-karena atao inona hoentina irereavana hoentina izaozaona ary tsy amin'ny fiarahamonina ihany no mizaozao ny mpandoam-pahafolo-karena tsy amin'ny fiarahamonina ihany fa na eo anaty an'Andriamanitra de mizaozao ny mpandoam-pahafolo-karena mizaozao ny olona mavita mifadianina mihoatra noho ny sasany mizaozao zay rehetra mieritreritra hoe tsy mijangajanga mizaozao zay rehetra mieritreritra hoe manao ny marina eo amin'ny tontolo-pivavahana de hoentiny mirereo anaty an'Andriamanitra ka ity fampianarana ny teneniny Jesosy tato amin'ny fanoharana tato amin'ny filazantsara ny Luka 20 aty no miteny amintsika hoe raha lasy anabavy malala amin'ny Jesosy Kristy teo am-bavany Nazareta jerevo ny fomba fijerin'Andriamanitra ny olona mpivavaka aminy azay mahatonga anay miteny foana raha mpanaraka an'ity fandarana ity tsika hoe izany be materieliny zany eo anaty an'Andriamanitra de tsisy dikany zany be materieliny zany eo anaty an'Andriamanitra hoe voly ampahafolo-karena manao ampahafolo-karena anao izy mahazo tombony ianao tsy Andriamanitra mifadianina ianao izy mahazo tombony ianao fa tsy Andriamanitra tsy mijangajanga ianao izy mahazo tombony ianao fa tsy Andriamanitra ianao io zay resaka rehetrarehetra nataonao ara-panahy io tsy hoe Andriamanitra mahazo tombony amin'io ianao no mahazo tombony amin'io raha afaka manao an'izany ianao tsy afaka manao an'izany ny sasany misorona n'Andriamanitra mivavao an'ny hafa afaka anao mihoatra noho n'izay nataonao no amarinina le ray ny ampahafolo-karena zany eo anaty an'Andriamanitra tsy andraisanao fanamarinana eo anaty an'Andriamanitra ny ampahafolo-karena zany ary tsy nisy olona ao anatin'ny soratra masina indrindra ty anatin'ny fahasoavana no amarinina tamin'ny alala fanaovany fahafolo-karena tamin'ny alalan'ny fifadikanina nataony tsy misy an'izany zany mantsy amin'izao vanim-tony zao no ahindrahindra mitondra fivavahana mahanitra ianao manaova mpahafolo-karena mahanitra ianao mila mifadianina aloha ary zava-doza zany amin'izao vanim-tony zao misy olona hoe atao batisa le olona zany atao batisa de hoe mila mifadianina aloha le olona vao atao batisa efa aseoko amintsika zany zany loha hevitra manaraka hodiniatsika momba ny fivavahana marina zany satria tsy misy an'izany eo anatin'ny soratra masina re olona tsy misy an'izany eo anatin'ny soratra masina hoe alohan'ny anaovana batisa aloha de mila mifadianina ianao de misy fiangonana kristiana manery ny mpinao amin'ny fadianina indray isam-bola indroa isam-bola farafaratsy ny indray mpandeha isan-taona averiko ifady anao tombony ho anao tsy mifady ianao tsy mahatiatoka Andriamanitra tsy ananatsika fahamarinana eo anaty an'Andriamanitra azany mahatonga ny apôstôly Paoly miteny eo am-bokiny Romanina 12 sokafantsika kely nge Baiboly Romanina 12 de etsy amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa Romanina 12 andininy voalohany sy faharoa koa am'izany raha lahy mangataka anareo anoho ny famondram-pon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra de fanompo-panahy mety ataonareo izany aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitsaina no marina raha mamaky baiboly protestante ianao eo amin'ilay hoe fanompo-pivavahana fanompo-panahy de misy renvoi kely mety 3 izy io na 5 arakaraky ny hoe raha baiboly référence avakinao etsy ambany etsy ny dikan'le 5 ozy le renvoi kely am'le baiboly eo le am'le baibolitsika de zao ny dikan'le hoe fanompo-panahy hoe le 5 kely na le 3 kely rehefa avakinao ry ambany ery de hoe fanompo-pivavahana fanompo-pivavahana rehefa manolo tena eo anaty an'Andriamanitra zany tsika amin'ny baiboly de inona mihitsy ny reny amin'ny soratra masina rehefa manolotra ny tenantsika eo anaty an'Andriamanitra de inony reny amin'ny teny frantsay de zao ny tenenan'ny baiboly azy
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, et à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Radical kelera bakteny de hoe mampaheranareo arala noho ny famirapon'Andriamanitra. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Manaova fanatitra zao, manaova sacrifice velona. Fanatitra velona. Inona sacrifice ilain'Andriamanitra? Iampafolo-karena anao ve? Ianao fatianina be ve? Tena anao. Tena atsika. Atoloriny tena atsika. Ho tahaka ny sacrifice velona. Ny fiangonana zany raha hoe manao fanatitra amin'izao vanim-potoana zao, raha manao hoe fanatitra ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao, dia tsy ampahafolo-karena. Tsy le teny amin'ny Mosesy tany amin'ny testamenta taloha hoe aza miseho foana eo anatrehako, tsy mitondra fanatitra hoy Adonai Elohim, hoy Yahvé, hoy Jéhovah. Tiany mpanompon'Andriamanitra mihitsy no miteny an'izany verset biblique zany, verset toraïque zany. Satria mitady inona izy? Tady vola avy aminao izy. Dia hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra. Ka na dia efa tsy misy afa-tsy firaitsony any amin'ilay membre amin'ny fiangonana, dia ny atero ihany satria tsy mahazo miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'ilay naharolanitra sy ny tany. Inona ny fanatitra ilain'Andriamanitra zao? Inona? Inona ny fanatitra ilain'ilay naharolanitra sy ny tany aminao zao? Inona? Ny tenanao ry havana. Ny tenanao no atero ho tahaka ny fanatitra velona. Fa izany ny Baiboly. Izany ny Baiboly. Qui sera de votre part? Izany no andraikitra avy aminao. Qui sera de votre part? Un culte raisonnable. Culte raisonnable. Fampompivavahana amin'ny antony zany. Raha zany ny ataonao hoe tiany tenako ry Andriamanitra, atolotro anao. Karaha miteny zany ny testamenta taloha ry havana. Hoe aza mijoro foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako Jéhovah. Raha Baiboly protestanta amin'ny vakinao. Hoy Yahvé, hoy Adonai Elohim. Inona zany ny fanatitra ilainy Adonai Elohim aminao? Inona n'ilay Jéhovah aminao? Inona? Tenanao. Zay ny culte raisonnable. Zay ny fampompivavahana misy antony ilaina avy aminao. Fa tsy mivola aman-karena. Ary ny ahy efa nyteneniko tany amin'ny fandarana tany aloha hoe io vola io tompoko raha vao tsy araky ny antony anateranao an'io ao am-piangonana na ao amin'ny eklezia na ao amin'ny sinagoga, dia izany teny anao fa tsy tonga any an-danitra io, fa tonga any amin'ny leader spirituel anao io. Ka raha mivombo varavarany lanitra dia averiko fa raha vao tsy araka soratra masina ny anateranao rakitra, ny anateranao vola ny am-piangonana, dia tsy mitondra fitahiana ho anao mpanatitra zany, fa ny leader spirituel anao mitahina amin'io. Raha tahina moa zany raha tahina. Fa le apôstôly Paul dia tadio tsara e. Ao amin'ny bokon'ny Romanina ihany tsika, tsy mandeha lavitra toko fahaenina ambin'ny folo. Romanina toko fahaenina ambin'ny folo andininy 17 sy ny 18. Romanina toko fahaenina ambin'ny folo andininy 7 ambin'ny folo sy 8 ambin'ny folo. Hoy ny Baiboly. Izao mananatra anareo mba hitandriny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitonana tsy araky ny fampianarana efa nianaranareo miala amin'ireny olona ireny. Fa izy ireny tsy manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany ny fonony tsy asaina. Danao misy olona milaza ny tena no mpanompon'Andriamanitra. Misy olona milaza ny tena no manompo an'Andriamanitra. Fa ny zavatra hoentiny hamitana ny fon'ny olona tsy asaina ozy ny Baiboly dia teny malefaka. Ho avy tambohina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Mianatra amin'ny fitenin'ny Jesony zany.
atsika kristianina koa rehefa mahay miteny malefaka le olona metimety amin'ny filatsika dia tierentsika hoe zany ny fitenina anjely angamba ka na inona tenen'le milaza ny tena nompan'Andriamanitra amintsika eo dia tsy manana an'le toe-tsaina midiserina intsony isika manavaka hoe na miteny malefaka io na miteny masika io na miteny mahery io na miteny manindrona io olona io a zay ve nolazainy ny contexte biblika zay ve nytenen'ny contexte biblika dia rehefa tsy zay na miteny malefaka io na manana voix pastoral izy io na tsy manana voix pastoral rehefa tsy zay no tenen'ny baiboly dia tokony ina tenen'ny baiboly raha misy mpanompon'Andriamanitra zany ao aminao miteny hoe amin'izao famotoana zao dia andeontsika anatitra fanatitra zany ohatra dia miteny ianao hoe azafady pastera azafady évangéliste ô azafady ry prophète ô azafady ry apôstôly ô tsy haiko zany zay leader spirituel anao azafady episcopa ô fa araky ny fandarana rivay biblika any amin'ny eklézia dia tsy azo anaterana fanatitra any amin'ny eklézia tsy azo anaterana fanatitra tompoko fa raha natitra fanatitra ianao dia aiza manatitra any amin'ny temple ny ampafolo-karena ray ao anatin'ny fanatitra na fandarana manaraka aorianan'ity asehoko atsika ny karazana fanatitra rehetra dia tsy maintsy zao no avalan'le leader spirituel anao satria io ne ny kapokany io ne ny fidadiavam-bolany io ne ny sakafo hoaniny dia tsy maintsy amaly anao izy hoe Jehova mihitsy no niteny antsika fa mpamina ny sandroko zany revay biblika zany aza mijoro foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako i Jehova raha protestanta le baiboly ampiasainao a hoy ave raha baiboly katolika hoy Adonai Elohim raha baiboly hébreu dia teneninao hoe fa io fanatitra io aterina izy io message toraika io aterina izy le fanatitra velona aterina any amin'ny temple tamin'izany fotoana zany fa tsy aterina aty amin'ny église tsy aterina any amin'ny eklézia tsy aterina any amin'ny synagogue tsy aterina any an-tranon'ny pasteranao tsy aterina any amin'ny EPP tsy aterina any amin'ny trano cinéma fanaovana culte fa inona ny culte raisonnable zao inona ny culte raisonnable ny fanatitra velona ilain'Andriamanitra dia ny tenanao ka raha miteny zany ny pasteranao no ny leader spirituel anao hoe anatitra fanatitra tsika ankehitriny dia inona ny tokony aterinao ny tenanao aterina ny tenanao aterina fa zay ny culte raisonnable fa mipopivavana akasitrana ho ny teny gasy aza manamartena amin'ny alalan'ny moyen matériel eo anatrehan'Andriamanitra ambinambiny reny atero aloha ny tenanao raha vao tsy zay zany ny tenen'le milaza ny tenany mpanompo an'i Kristy hoy ny Romanina 16:17 averiko ihany hoe misy olona mitondra fampianarana sy ny anarana rehetra amin'ny apôstôly dia inona tokony ataonareo mitondra bavaka le pasteranareo ve Romanina 16:17 rehefa tsy manaraka ny fampianarana io milaza ny tena no manompo an'i Kristy io melanareo ao reo olona melanareo ao ohatra nareo navita ezaka hoe talonareo entre parenthèse katolika dia niala tao amin'ny katolika nakany amin'ny protestante niala tao amin'ny protestante nakany amin'ny adventiste niala tao amin'ny adventiste nakany amina fiangonana karismatika tsy lambotonareo taloha dia nakao amin'ny katolika dia niala protestante maninona androaninareo tsy mahavita ezaka hoe aty amin'ny église kosa raha nga tsy fanaterana fanatitra raha ny fahasoavana ny tenenina maninona tsy mahavita ezaka nareo ankehitriny mandray fanapahan-kevitra koa hoe selon araky ny Romanina 16:17 miala amin'ny olona tsy mitondra fampianaran'i Kristy zay tsy fitondrana fanatitra ny eklézia fa olona manompo an'i Kristy amin'ny kibony zany fa tsy manompo an'i Kristy araky ny maro ditatsika zany ny fanoharana nataon'i Jesosy tao amin'ny filazantsana ny Luka 7:20 teo tany ny fandarana teo aloha dia ny faranatsika androany tamin'ity fandarana ity hoe ny moyen matériel tsy azo irery ihany eo anatrehan'Andriamanitra tombony ho anao personnel zany raha afaka mahavita an'izany ianao fa sady tsy manana tombony Andriamanitra tsy manana tombony hafa ianao mahazo tombony amin'izany fa ny tena sakrifisy tadiavin'Andriamanitra na ny fanatitra tadiavin'Andriamanitra aty avy amin'ny fotoana ny fahasoavana dia ny tenanao tenan'ny pasteranao noho izany raha mitondra fanatitra be dia be ao amin'ny église ianao dia tiako ny mampafantatra anao fa zay olona manompo an'i Kristy amin'ny kibony mahasoa ao anatin'ireny fa tsy ianao ka miantso ny baiboly hoe raha ohatra zany le mpitondra fivavahana misy anao hoe mpanompo ny Kristy kanefa manohatra ny fampianarana n'Andriamanitra dia ozy izy ny baiboly Romanina 16:17 mila amin'izany olo zany reo ka Andriamanitra no fiadanana
hambehery anao. Handray fanapa-kevitra hoe naninona tokoa moa zany tonga ato amin'ity fiangonana misy anaty naninona satria tsy nanaraka ny marina le fiangonana misy anaty aloha ary ankehitriny misy an'ity fandarina rehefa biblika ity nahoana ny mbola hijanona ato hitako ny lalatra anaka izora koa raha salama martiro zay a hanomehery anao Andriamanitra hanoro anao ny lalana tokony alehanao izy a araka ny baiboly fa tsy araky ny filany. Andriamanitra ny fiadanana hitahiry anao amin'ny fahamarinana rehetra amin'ny fotoana rehetra natonana anao ane dia hitanao fanatitra velona ny Andriamanitra ny Israely. Zay ny fotoanantsika androany a amin'ny heriny anio toy izay antsika ndray ny fandarana tomboa amin'ny fahasoavana veloma tompoko.